Natanteraka fivorindra handinihana manokana ny fanatsarana ny fahaiza mitantana ny asa sarobidy eto Madagasikara ny avy ao anivo ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny ala izay niarahany tamin'ilay antsoina hoe FAO na ny Food and Agriculture Organization tetsy amin'ny hôtel Panorama moa nanatanterana ity fivorina ity izay tsy farana ratso amin'ny rahampitso. Tanterahana androany sy rahampitso eny amin'ny hôtel Panorama ny fivoriana avy ao amin'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny ala miaraka amin'ireo manam-pahaizana sy teknisianina amin'ity CRT ary ny avy ao amin'ny FAO. Izany dia natao andinihana manokana ireo volavolan-dalàna misy mahakasika ny fiarovana ny ala indrindra ireo azo sarobidy. Eo ihany koa nijerena ny fomba fitantanana amin'ity CRT mba ho isan'ny tafiditra ao anatin'ilay fitondrana tsara tantana izay efa voaresaka matetika amin'ny sehatra maro. Zay le voalaza teo zany dia ny lafiny zay le hoe lafiny juridika dia ny rehefa aveo ndraiky koa zany ny hoe amin'ny fomba ampiarana azy dia ny anankiray zany ny hoe rehefa voadinitra zay tetikasa lay rapport rehetra zay hoentin'ireo lay consultant dia anjarany reto mpiatrika reto androany no manao ny fanampiny raha misy ny fanampiny zay tokony atao ary namanintsy raha ohatra misy ny tokony ahitsy ary avy eo mandany zany lay rapport zay atao satria zany hoe manangona ny volavolan-dalàna rehetra zay misy amin'ny fehezana ny fiarina ny kolokoloana ny zavaboary sy zavatra moramora zany ary maro anjatony amin'ny mihitsy ary lalàna efa misy kanefa tsy voatery akory hoe mifandrindra ary mirindra ireo lalàna efa misy ireo zay zavatra zay tsy maintsy dinihina miaraka. Efa tamin'ny taona 2017 no misy ny fiaraha-miasa Madagasikara tamin'ny FAO izay niompana tamin'ny sehatra ny fambolena ho fampandrosoana tontolo ambanivohitra. Mifanandrify amin'izay sehatra izay ihany ny FAO dia anisan'ny namatsy vola tamin'ny tetikasa fanatsarana ny fitantahana ny sehatry ny famokarana sy ny vadra eo amin'ireo azo sarobidy eto Madagasikara ny 2 Aogositra 2024 ka hatramin'ny 13 Jolay 2024 lasa teo sy ny fandinihana momba ny fahazoana tompony amin'ny fitsipika amin'ny feny ala. Vola mitetina $7,400 araka izany natokany FAO hanatanterahana ireo tetikasa roa ireo.